Ny anay ny koranisma ny diplômanay dia zay dia aleotsika hifampitady. Fa ny aleo samy riarian'ny tena samy fananany fa zany riarianay zany zao mbola tsisy raha resaka ratsim-panahy mihitsy zany fa le riarian'ny lisany amin'le profeseran'ny lisany sy de hoe lisan'ny enjana be ve zany? So ihany fa nisy lamina afaka amaly an'ny lisany sy anakiana ny lisany fa lisany tao anaty système noho ny beazana ary système satanika na profeseran'ny lisany sy nahanina ny lisany donc satanika ny lisany na tiany lisany. Profeseur lisany tsy nanontany tena hoe iza ny zanahary. Olona daly lisany amiko. Hainy lisany daholo ty pitsopitson'ny resaka science sy rehetrarehetra ty fa le tsy fantatre lisany fa zany science zany ça fait partie de la religion lesy au début maiky et jusqu'à la fin. Fanampirofona ny fisian'Andriamanitra ny science ary famantarana avy any amin'Andriamanitra fa tsy izy an'izany hoe manao science nefa mandahan'Andriamanitra zany. Satanisme zany ny bakan'ny lisany sy ny fikan'ny lisany. Darwin no nampianatra ny lisany tsy zay le tiako seconde sienne dia efa voaroaka tao amin'ny masina misely. Zay raha mba naharitra fa nisy soldat talohan'izany dia efa voaroakako. Satria zay nandahan'le système foana. Satria aminay tricherie le système sekolan'ny lisany école-na borizany école-ny lisany asay vao mipotsy eto amin'izay reny borizany lisany premier de la classe rehetrarehetra reny amin'izao fotoana izao raha soldat aiza daholo lisany zay zao io couple lisany io zay le pink zay le cancre zay le vendrana fa io zay io. Fa lisany voalohany tany ampianarana tany fa voalohany ve lisany amin'ny fiainana ankehitriny. Fa ny fiainana ny fampitsarana fa tsy ny fianarana anisan'ny fiainana ihany zany ke tsy contre ny fahalalana tsy contre ny boky fa contre fotsiny kosa ny prise en otage ny science avy amin'ireo olona tsy mpino an'Andriamanitra sy tsy possible zany hoe scientifique ianao nefa tsy mino an'Andriamanitra. Za raha mikôzy tia indray ny teoriako sy ny théorème-ako. Ny tsy finoana an'Andriamanitra amin'izao 2026 zao tompoko dia efa tsy azo ekena intsony scientifiquement parlant. Efa fahotana mahafaty efa tsy haiko hoe tsy azo ekena zany. Aza gaga nareo raha mihetsika ny terroriste sy ny cowboy soldat tonga dia miliquide anareo fa za aloha tsy terroriste aloha lamina aloha fa za rasta. Ary raha ady ny atao dia ady madio ny atao ohatran'izao atao rehetrarehetra izao. Fa tsy handeha hamono zazakely sy handeha hamono vavy antitra sy handeha hamono vehivavy ohatran'ny fikandry jiosy sy ry kristianina any Palestina akory sanatria sarim-bavy maty lisany ary satanika lisany. Azafady amin'ireo cowboy tena artiste tena homosexuel aloha fa tsy artiste amiko ry zalahy homosexuel sy travesti reny amin'ny lafiny iray fa zany hoe amin'ny lafiny moral aloha mazava ho azy efa taraiky kory leroa. Fa tsy izany akory ny terroriste andry lerony na be fankahalana na hitsara be andry lerony fahatany ihany koa fa amiko ny tena pelaka dia ireo cowboy manana fisainana tena lomorona be tia fosafosa sy tia filonana sy rehetrarehetra sy sinoby sy ireny amiko ny tena vrai pelaka fa tsy ny artiste tena monsieur travesti raha mba mivoana kely aleoko indray raha mijery ny olona mivoana ohatr'ireny raha gato izay mijery ny olona normal be pelaka mety mbola miasa amin'izao poziko izao. Mialahy tsy amin'ny miasa zany lahy. Mialahy normal be io. Zany le zavatra kaozina eto ka zay courage. Hiezaka miantso amin'ny colonel fotsiny izay mba handinidinika an'ilay coran sy handinidinika an'ilay islam fa any ny tena fivavahany any ny tena fivavahantsika any. Jereo fa anke fa samy hafa mihitsy ny hoe Kotia milaza azy fa mpiandry sy ny hoe Tabo Voatany milaza azy fa miaro ny fiangonany fa grave be tsy mitovy. Tena matahotra be mahita an'le pastora sasatsasany sy le manao resaka politika sy manao resaka dia diso avy raha hiteny eto hoe efa tena misy antoko politika sy goavana mihitsy eto amin'ny firenena eto. Mampifangaro tanteraka ny resaka ara-pinoana sy ny resaka ara-poko nefa fiangonana milaza azy fa kristianina.
danger zany ho an'ity firenena malagasy ity. Danger ianao zoky sy mpanaradia anao rehetrarehetra. Soa ihany fa nisy amin'ny kolonely afaka ny stopy anao rapida be. Ary za eto dia miantso antsika rehetrarehetra hisoutenir hatrany amin'ny mon colonel. Ary miantso amin'ny mon colonel atahotra an'Andriamanitra ary hijoro amin'ny fahamarinana ao anatin'ny fivavahan'ny fahamarinana sy ny fivavahan'ny tsara fanahy. Taranak'Abela. Satria ny fivavahan'ny tsara fanahy sy ny fivavahan'ny fahamarinana ny fivavahantsika fa tsy fivavahan'ny ratsy fanahy sy ny fivavahan'ny tilainga ary ny feny fankahalana amin'ny fony. Averiko ihany efa misy fiangonana enjana be eto amin'ny Madagasikara eto mampifangaro ny ara-poko sy ny ara-piviana. Zay amiko tena fahavalo faratapony farak'izay loza indrindra satria te hanavazahan'ny ty Madagasikara ty. Ty Madagasikara ty tsy ho vazahan'ny lisan'ny mandrakizay ty e. Jereo io, jereo io. Zao ve de va kolotsaina vazaha ve zao poziko zao izy elisany. Ke mihitsy ny nanaovako pozy ohatr'izao satria za tsy vazahan'ny lisany mihitsy ahako. Za malagasy indizenina autochtone. Aizako any amin'ny zao le izy. Za vao niditra maternelle dia nanontaniana ny fiaviako, tadidiko tsara mihitsy ary tamin'izany dia efa tsy fantatro mihitsy ny fiaviako. Satria tsy azoko le fanontaniana. Teo sahady aho dia efa tsy tafiditra tao anaty sekoly satria tsy azoko le fanontaniana. Za mety tsy haiko na merina na Betsileo indraindray rabofinay mikozy tandroy sy miroky tampoka rehefa azafady satria izy valivotaka tamin'ny Toloza. Dia tsy fantatro aho hoe inona dia tandroy ny valiako dia gaga le mpampianatra. Tonga any amin'ny université aho no sotasota amin'ny fiainana. Mila nisafidy indray aho hoe any amin'ny tena aiza ny foky hidirako. Zay aho vao mahazo chambre. Tany amin'ny Betroka moa no niafarako satria tany amin'ny Baralany no niafarako satria tany any nahita fisitriana. Fa za tsy tako hoe ho aiza ary aho satria any amin'ny université tsisy hoe sady Betsileo merina. Angamba ny tokony foronina koa angamba zany hoe Betsimerina. Aty izay Betsimerina ka rehefa samy anao ihany ko. Na hoe Merimbetsy, tsy haiko indray izay tianareo na vavy na lahy ny tena mikaoty aminareo. Ny Jiosy zao ny azy dia ny vavy. Izay zanaky ny vavy no atao hoe Jiosy. Dia ohatrohatran'izay ilay resaka fa araka ny koziko hoe manohana tsisy fepetra amin'ny mon colonel ilay izahay hatreto. Faly izahay fa miverina amin'ny côtier sy amin'ny ofisier militaire indray ary ofisier mahafinaritra. Fa mampalahelo be ilay paozintsika efa ange ilay farany. Aloha eto dia tsy maintsy ho kianiko ihany ilay journaliste sasasasany ao amin'ny télévision malagasy io. Ilay nintervieven'ny mon colonel tamin'ny Maly. Nareo ve ry olona dia tsy mba manana kilasy mihitsy ve aza. Zany tena, za tsy miteny hoe solelao mon colonel fa mba hajao kosa izy. Faly firesakareo azy. Tsika ange ry olona tsy eny amin'ny sanatrian'izany tsy eny am-panasan-damba akory na eny firesaka mitratrevatra be tsy. Tena miala tsiny aho aloha. Fa raha izany mon colonel efa nahazo havatra mamainareo. Za tsy miteny hoe misolelahy. Fa za koa tsy miteny mba hajao ihany koa ilay olon-dehibe sy mba tsy haiko hoe mba manana kilasy raha angamba mba manana noblesse fa tsy. Zay no mahatonga anahy miteny hoe miaro anao hatrany aho mon colonel na dia za irery ary. Na dia tokana ary aho sady mahantra ahako ary rastahako. Dia miaro anao hatramin'ny farany aloha hatreto aho miaro anao hatramin'ny farany.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.